Ary amin'izany mikafitoana ny maro efa maty sy fakalo ary izy mpanana satroka maro tsangana ka mitaka ny maro ary satria tombony eny dia mangatsika ny fitiavany maro fa izay mahatratra amin'ny farany novonjeny ny ndiny ny faefatra amin'ny roapolo fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka neo famantarana lehibe sy fahagagana ary azo atao na dia olom-bo fitaiza dia fitahana iny rehefa voalazako taminareo izany rehetra izany. Halleloia. Eo amin'izao fanompotsika an'Andriamanitra izao dia Jesosy eto dia niteny hoe mitandrema fandrao misy amitaka anareo. Halleloia. Ary ny Baiboly dia miteny tsara manao isy mpaminany sandoka sy Kristy sandoka hitsangana ka mitaka amin'ny maro. Raha jeretsika tsara izany tenin'Andriamanitra izany dia Kristy sandoka sy mpaminany sandoka maro hitsangana ka mitaka amin'ny maro. Noho izany dia mila mamaky tsara ny tenin'Andriamanitra tsika, mila mianatra tsara amin'ny Baiboly. Halleloia. Noho izany ny olom-bovonjy dia tokony hitandrina. Hoy Jesosy manao hoe mitandrema fandraoa misy amitaka anareo. Ijery tenin'Andriamanitra ihany tsika. Matio 7 dia ny 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Mitandrema ianareo ny ampaminany sandoka izay manao aminareo amin'ny fitafian'ondry fa ao anatiny dia mbola dia mitoy izy. Ny voany nahafantaranareo azy manoto voalopoka amin'ny tsilo fa ny olona na ny aviavy amin'ny songisongo dia toy izany ny azo tsara rehetra dia mamovoa tsara fa ny azo ratsy rehetra dia mamovoa ratsy. Ny azo tsara tsy mety mamovoa ratsy ary ny azo ratsy tsy mety mamovoa tsara. Ny azo rehetra izay tsy mamovoa tsara dia kapaina ka tsy peo anaty hafa ka dia ny voany no ahafantaranareo azy. Eto koa ny tenin'Andriamanitra dia miteny manao hoe mitandrema ianareo amin'ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafian'ondry fa ao anatiny dia mboa dia mitohy. Halleloia. Noho izany ry raha lasanabavy mila mitandrinitsika. Fa manahoana moa izany hoe olom-bovonjy. Izany olom-bovonjy izany dia lazain'ny Baiboly manao hoe olona afaka tamin'ny fahotana. Halleloia. Tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina dia miteny tsara manao hoe fa efa afaka tamin'ny fahotana anareo dia tonga mpanompo ny famarinana manana vokatra amin'ny famasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Ny tena olom-bovonjy marina dia manana fahatsapana hoe tena vovonjy afaka tamin'ny fahotana. Ary zany nahatonga ny Paoly ny teny tsara manao hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, efa vavonjy venao, efa manana ny Jesosy eo amin'ny fiainana manokana venao, tena tsapanao ve fa olona afaka ianao. Anjaratsika mandiny tena mitsara tena amin'izao fanompotsika an'Andriamanitra izao. Ary zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra nahatonga Jesosy manao hoe mitandrema amin'ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafian'ondry fa ao anatiny dia mboa dia mitohy. Izany hoe mandeha mivavaka kanefa mbola mena fahotana, mena faratsiny, andevozon'ny fahotana, mbola mboa dia mitohy, mbola tsy afaka amin'ny ota. Noho izany ny olom-bovonjy dia manana fanafahana. Halleloia. Tonga zanak'Andriamanitra. Ary zany no mahatonga ny Baiboly amin'ny Jaona manao hoe izay rehetra naterak'Andriamanitra dia tsy manota satria ny voa mitetra ao anatiny tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Halleloia. Ary izay manana izany fanantenana izany ozy dia manadio ny tenany adio tahaka azy. Halleloia. Izay zany ny olom-bovonjy. Ka rehefa vovonjy ianao, afaka tamin'ny fahotana ianao, tonga zanak'Andriamanitra ianao, dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ianareo izay efa mijoro mitandrema fandrao lava. Tokony hitandrinitsika. Halleloia. Tokony hitandrinitsika. Ary zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny Hebreo manao hoe fa tokony tandrematsika mafimafy kokoa izay zavatra efa rehintsika fandrao misy fotoana amelantsika izany vototra.
rehefa nandray famonjeny andriamandeny olona tsy hoe vavony zay fa mbola ao ny ady mbola zavatra lalana lalova ady maro ny fahotana ny devoly de mila resien zany. Halleloja. Zany mahatonga amin'ny baiboly manao hoe aza mafy ny fiaraha mivavaka. Halleloja. Izao fiaraha mivavaka izao de atonga anao andray anofo ny fahasoavan'Andriamanitra, andray ny fitahian'Andriamanitra, mipampijoro anao. Halleloja. Mba hatonga anao izy tahotra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao manokana. Halleloja. Ka noho izany de mila mitandrina tsika. Hoy Jesosy manao hoe aza manaky ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra na tsy avy amin'Andriamanitra. Tsika tsy hoe misy olona mivavaka de zao manaky hoe tena misy olona rehefa mivavaka izy de hoe mba mivavaka ko izy moa tsy mivavaka Andriamanitra ara ihany kanefa mivavaka izy fa izao tsy afaka ny amin'ny fahotana andevozon'ny fahotana. Ary zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra ao maty manao hoe ny tandrema-paminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafinondry fa ao anatiny dia aboany dia mito. Halleloja. Mila mitandrina izasy anao. Halleloja. Ijery tenin'Andriamanitra tsika, ijery ihany tsika tenin'Andriamanitra Galatiana toko voalohany, Galatiana voalohany de ny andininy voalohany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hitantsika tsara fa lazain'ny baiboly tao amin'ny Korinthiana manao hoe izy mpaminany sandoka hitsangana ka mitaka amin'ny maro. Ary lazain'ny tenin'Andriamanitra manao hoe anao famantarana sy fagagana lehibe raha azo atao na de olom-bovonjy izy de voafitaka. Zany ny tena hoe olom-bovonjy olona efa nateraka indray afaka tamin'ny fahotana kanefa amin'ny baiboly ny tena hoe raha de olom-bovonjy izy de voafitaka. Noho izany de mila mitandrina tsika. Galatiana toko voalohany dia ny andininy Galatiana aloha toko fahatelo dia ny andininy voalohany ny anaran'i Jesosy. Ry Galatiana tala izany namisavy anareo ka tsy naneky anareo famarinana kanefa teo imasonareo indrindra nanehoana Jesosy Kristy vombo tamin'ny fijaliana. Izao no tiako fantatra avy aminareo moa ny asan'ny lalàna fa amin'ny resanareo fanahy sa tamin'ny fandrenesana ny finoana. Atala toy izany fa ianareo rehefa nanomboka tamin'ny fanahy nareo dia marana amin'ny nofo va ankehitriny. Moa izany zavatra be izany de efa nieretanareo foana raha de foana tokoa izany. Ary izay manome anareo fanahy sy manao fahagagany aminareo moafy tamin'ny asan'ny lalàna va izany sa afy tamin'ny fandrenesana ny finoana dia tahaka ny Abrahama ninan'Andriamanitra ka nisainao fahamarinana izany. Koa fatary fa izay amin'ny finoana no zanaky Abrahama. Halleloja. Hoy tenin'Andriamanitra hoe ry Galatiana tala izany nansavy anareo. Amin'izao fanompotsika an'Andriamanitra izao de misy karazam-pivavahana be dehibe. Mety hitaonanao tsy marina iny anareo. Mety hamiliviliny sainao, mety hamiliviliny finoanareo. Ary zao lazain'ny Paoly manao hoe ry Galatiana tala izany nansavy anareo. Misy ao teny mitsy hoe nareo izy de zao tsy mba mivavaka sapotsy fa lady. Hitantsika tsara Paoly de zao Paoly nge tena mpanaja ny lalàna ary rehefa mpanaja ny lalàna Paoly de na zavatra nataony nanenjika ny fiangonana zay nitoran'i Jesosy kanefa eto Paoly de mijoro vavolombelona satria de eteo misy olona hoe tsy maintsy hofirana indray nareo, tsy maintsy mitandrina lalàna indray nareo. De zao no ataon'ny Paoly manao ry Galatiana tala izany nansavy anareo niasan'ny lalàna vao zy narolaisanareo fanahy ka mahavita fahagagana sany finoana fitoronana fitoronana finoana. Noho izany ry havana ao ka tsy haviliviliny sainao. Fa manahoana moa ny famonjeny olona afaka tamin'ny fahotana efa nandrain'i Jesosy tonga olom-bavao. Raha izany zavatra misy amin'ny fiainanao araka ny tenin'Andriamanitra ao ny Romanina manao hoe fa rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo tonga mpanompon'Andriamanitra manana vokatra amin'ny fahamasinana fara de fiainana mandrakizay. Halleloja. Atao hoe olom-bavony zany de zao olona afaka tamin'ny fahotana tonga mpanompon'Andriamanitra miaina fahamasinana fara fiainana mandrakizay. Ka ao tsisy andrepirepy anao tsony, ao tsisy amisavy anao tsony satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa amin'izao tontolo zao.
jery ten'Andriamanitra sy ihantsika Galatiana voalohany dimy andininy fahenina amin'ny anaran'i Jesosy. Vakio tsara ny tenin'Andriamanitra eny am-pelatananao. Gagaho raha mifindra fangana toy izany ianareo, hiala amin'izay faniatso anareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy ho amin'ny filazantsara hafa izay tsy filazantsara akory, izay tsy izy akory, fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka tea maty amin'ny filazantsarani Kristy. Indiny ny fahavalo, fa na izahay nanjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo, afa-tsy efa nitoriany taminareo, aoka voaoziny izy araky ny voalazana fahiny no lazaiko ankehitriny. Raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo, afa-tsy efa noraisinareo, aoka voaoziny izy. Koa ankehitriny olona vany reseko lahatra sa Andriamanitra, sa mila sotraka amin'olona aho. Raha mbola mila sitraka amin'olona aho, dia tsy mpanompon'i Kristy. Halleluja. Oy Paoly ihany ny teny eto. Raha misy mitory filazantsara hafa aminareo, afa-tsy efa noraisinareo, aoka voaoziny izy. Tisy manao hoe na dia pistile avy aminay izy, na anjely avy any an-danitra izy, mety mitory filazantsara aminao, dia zao aoka voaoziny izy. Hoy izany ry havana, dia mila mitandronytsika. Halleluja. Indiny ny fahavalo, indiny ny fahafito izay tsy izy akory fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka tea maty amin'ny filazantsarani Kristy. Fa na izahay na dia pistile avy aminay izy, na anjely avy any an-danitra izy, mitory filazantsara hafa aminareo, afa-tsy efa mitoriana taminareo, aoka voaoziny izy. Mety misy ny olona hoe nahita fahitana dia mamaky amin'ny filazantsarani Kristy, aoka voaoziny izy. Ho Paoly apôstôly amin'ny Korinthiana voalohany, jerentsika izany tenin'Andriamanitra zany amin'ny anaran'i Jesosy, izay filazantsara izay tena mijenantsika sy orenantsika. Halleluja. Korinthiana voalohany toko 10:22 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ampahafantarika anareo akoatr'izany rahalahy, ny filazantsara izay mitoriko taminareo sy noraisinareo sady orenanareo, izay aminjenanareo koa raha tananareo tsara araka izay mitoriko taminareo, raha tsy nino foana ianareo fa natolotro ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia zao: Kristy mampifaotantsika araka ny soratra masina dia nalevina ary natsangana indray tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Halleluja. Hoy Paoly manao hoe ampahafantarika anareo akoatr'izany rahalahy, ny filazantsara izay mitoriko taminareo, izay noraisinareo sady orenana izay aminjenanareo raha tananareo tsara. Halleluja. Ny filazantsara izay aminjenantsika izany dia zao: Kristy mampifaotantsika araka ny soratra masina dia nalevina ary natsangana indray tamin'ny andro fahatelo. Halleluja. Io ny filazantsara izay niraisin'ny Paoly apôstôly. Halleluja. Io ny filazantsara izay aminjenanao. Halleluja. Io ny filazantsara izay anafananao ary atonganao ho afaka amin'ny fahotana mba hahafanao mandova ilay fiainana mandrakizay. Halleluja. Efa nandray ny filazantsara marina ve ianao? Halleluja. Hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jaona manao hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Raha mbola tsy niraisinao Jesosy, dia ekeo izy ho tompo sy mpamonjy fiainana manokana, raiso izy akandroany. Halleluja. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina manao hoe satria raha manaiky amin'ny Jesosy amin'ny fonao ianao, satria raha manaiky amin'ny Jesosy amin'ny fonao ianao ary mino amin'ny fonao, fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia vonjena ianao fa amin'ny foino no nazaona famarinana ary amin'ny vavana ny ekena azaona famonjena. Halleluja. Raha tianao no vovonjy dia mila mandray an'i Jesosy ianao, mila manaiky azy ho tompo.